Fanamby napetraka ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ao anatin'ny velorano fasivy natonga Madagasikara fitaterana ara-pahary amin'ny taona 2021. Kanisy ny fifanaovantsony fiaraha-miasa eo amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona amin'ny alalan'ny Fonds de développement agricole na FDA sy ny tetikasa PAPRIZ. Nataony telo amby 20 Jolay 2022 teny Anosy hoentina anatanterahana izany fanamby izany. Fantatra teto fa ny FDA no nanome tosika ara-bola ny tetikasa PAPRIZ. Manalazava ny antony izay fifanarahana izay ny tale général ny FDA. Ny rendement anankiray matoa azo dia misy kasinga maromaro manatanteraka an'izay fa tsy hoe teknika fotsiny. Ao ny teknika mpambolena izay moderne manampipenitra. Ao ny rano tsy maintsy voafeny rano. Ao ny fitaovana tokony fitaovana efa arifona no ampiasaina. Ao anatiny koa ny masomboly sy ny zezika isan-karazany. Ireo rehetra ireo no voafehy izay fiakarany rendement zany. Dia raha hoan'ny fiaraha-miasa ny FDA sy ny PAPRIZ zao dia any amin'ilay toerana misy tohadrano efa nohavaozana sy ny réhabilitena no misy an'ireo coopérative ireo. Dikan'izay zany efa ilay singa rehetrarehetra ny tamin'ny saiko teo efa tanteraka. Matoa voatratratsika ilay 5 tonnes l'hectare amin'ilay teknika PAPRIZ mino azany fa tsy iovaova intsony io rehefa mipetraka izay fiara-miasa izay satria raha isika tsotra fotsiny hoe amin'ity taona ity tanteraka izay ka amin'ny herintaona tsy manana vola enti-manana indray ilay tantsaha ividiana ny engrais ohatra na hoe tsy nikarakaraina ny tohadrano dia tsy voafeny rano efa tsinga anankiray izay ampiova indray an'ilay rendement. Tokantrano miisa 725 alina mahery no mpahazo tombotsoa amin'izany. Amin'ny velaran-tany voatondraka mirefy 7,7 hektara manerana an'ireto faritra ireto: Analamanga, Itasy, Bongolava, Alaotramangoro, Vakinakaratra, Boeny, Betsiboka, Menabe, Atsinanana, Analanjorofo, Amoromany.